toi wandila nao Jesús ya. Et toi wandila nao. Oh, toujours manjakis. Umekuwa nao Jesús mfiana kwa Joana. Umekuwa nao ni fiana ku. Anjaya nao fasa kaisa nao. Anjaya nao fasa kaisa nao. Ya não fanirina Jesús ya. Ya no faniri. Tukana simba fu. Tukana simba fu. Niza kanitwera nao. Sisiafaka kanitwera nao. Sianumenya fupi tiava nao. Toujours ilala nao. Et toi wandila zao dikora mbola itoetra tsara fanatrena Andriamanitra ianao azona trano fifantohanao amin'izao fotoana izao te hisarika ny sainao androano hoe ndao tsika hiderana Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavantsika satria amin'ny fotoana ianao io tonga eto am-piangonana hitady an'Andriamanitra mety heverinao za tsy mahita an'Andriamanitra zany mihitsy nefa amin'ny fotoana ianao miderana an'Andriamanitra satria ny Andriamantsika mipetraka eo ambonin'ny fiderana amin'ny fotoana ianao midera azy dia mitovy mahita an'Andriamanitra ianao ka tenentana anao za androany ndao tsika hiderana an'Andriamanitra satria ilay Andriamantsika mitoetra eo ambonin'ny fiderana no tadiavintsika androany araka ny irantsika teo hoe ianao no ilaiko Jesosy androany zay dia manandratra avy ny fiderana ny anaranao mendrika loatra miderana ny anaranao Jesosy mendrika ny dera sy ny ata asandratray ny tananay hoanao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny ata asandratray ny tananay hoanao mba ho voninahitra fa tsary anao magaga tsary anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa
fatsariana makagatsariana tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha tsika menandrano mendrika ny tera Sandrashiny tananay wanao Mauvuninay ishao Merikani dera Siniata Sandrashiny tananay wanao Mauvuninay ishao Fatsariana Fatoanao tokoa Jesosy tsy misy ny azoarina amin'ilay ianaranao mahitsy Jesosy fatsarianao magagatsarianao tsisy mitovy aminao tsisy toayo mitovy aminao rayo atao vavaka zany tonikina zany androany tsy misy tokoa Jesosy mitovy aminao tsy misy ny azoarina amin'ilay ianaranao mahitsy Jesosy ilay ianaranao andoalehan'ny lohalin-karena Jesosy anderana ino androany tsy misy nizaniza afaka hoarina amin'ny ianaranao Jesosy tsy misy nizaniza hoderanay efa sy ianaranao reny any Jesosy azony hatrany ny fifantohanao amin'izao fotoana izao androany eto ny fanahy masina ikasika ny fiainanao eto fanahy masina androany anova ny tantaram-piainanao ny anjaranao fotsiny androany hoe tenenao ny fanahy masina hoe tiako loatra ianao fanahy masina mamenoana tanteraka ianao androany fanahy masina tenenao ny vavanao zany androany ny anjaranao androany dia mangetaeta fotsiny ilay fikasihan'ny fanahy masina mangetaeta ianao androany aza miandro hoe ianao mihitsy le olona entanina be zay vao angetaeta fa tiako raha tena ataonao avy amin'ny fonao androany hoe mangetaeta fanahy masina ianao androany mangetaeta ny fanahy masina satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fahazoery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo raha toa ianao androany reradraraka na ara-panahy na ara-batana antsoy fanahy masina androany fa izy afaka mampahery ianao antsoy fanahy masina androany amin'io problemanao io teneno fanahy masina androany vangio manokana ny fiainako androany fanahy masina hoe teneno hoe vangio ny foko androany fanahy masina vangio ny fanahiko androany vangio ny saiko vangio ny mombamomba rehetra androany vangio ny fidiram-bolanay sy nanay avy tonga eto androany fanahy masinao tsy misy miafina aminao ny zavatra izay lalovanay fa androany kosa izay dia mangataka ny famanginao satria fantatray amin'ny fotoana ianao mamaky dia manova fiainana fanahy masinao milanao izay androany fanahy masinao tena tiako ianao izao le malalanao manao lalanao anao
Sino vangiwinjaya avimamenua ila ifarashena fiangonana rehetra androany iro efanahy masinao fanahy masinao vangiwinjaya asiutekanana mafy ho an'i Jesosy sady arahorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Misy olona faly ve tonga eto an-tranon'Andriamanitra androany? Misy olona vonona hideran'Andriamanitra ve eto androany? Raha vonona hideran'Andriamanitra ianao hofahofa milanitra tananao sady arahorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Ndaontsika androany tena hika mafy fa hoe nandresy Jesosy. Araka ny lazainy ty raha ty androany hoe Jésus a gagné. Tiako ianao androany raha tegna andihy. Raha ohatra ka tsy hainao ira fa mandiza fonga anao fa Jesosy tsika le nandresiny fahafatesana nampandresy anao tagnatin'ny adinao iny dia raintsika androany. Amen. Oh, oh, Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, oh. Je lève les mains juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je viens de louer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jésus a gagné. Je veux crier oh, 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 oh. Let's get it. Oh, oh, Jésus a gagné. Je veux crier oh, oh. Je veux crier oh, oh. Io, 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 io. Hallelujah. Jésus a gagné. Je veux crier oh, asiura kura kawan Jesus.
venao iderana Andriamanitra. Tegna mbola pare tsara, mbola tsireraka. Ndatsika nany tegna iderana azy amin'ny fotsika. Ndatsika le refin fifaliana. Fen fifaliana ny fiainatsika. Ny fifaliana zay indesika amin'ny tompo androany dia agnaraka atsika naiza andehanantsika. Tsy hisy alahelo tsony amin'ny fiainatsika mba ty fiderana androany ty. Amen. 2025 tsika rehetra tsy misy ranomaso latsaka. Ranomaso fifaliana ngambany mety latsaka fa ranomaso nalahelo ataovy veloma manomboka niany. Amen. Fen fifaliana, fifaliana mitubaka am fiainako. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. One, two, fen fifaliana mitubaka am fiainako. 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 Ny fanjakana ny aviko della tsara indrindra. Zay feno hoe miome fen fifaliana. Tsy misy alahelo, tsy misy ranomaso, fa mandi fen fifaliana. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. Ira ohatrany fen fifaliana. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. Eo madio a Jesus. Etsika rehetra. Nambarani tamiku mamni fiana mam fen fifaliana. Mitubaka am fiainako. Fen fifaliana mitubaka am fiainako. Apostolo matsiaro sambatra. Matsiaro sambatra mahazo hery fanahy masina. Oh, matsiaro sambatra
Mahazonery ny fanahy masina ray ro sambatra mahazoneo fitahiny tsirairay ray ro telo efatra sambatra manisy ireo fitahiny tsirairay fefifali fiainao fefifali fifali 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 mitubaka fiainako fefifali fifali 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 mitubaka fiainao le dian'olo feno fifaline etsika reky Tsy pare tenenina kaikinao karan'izao zay rehefa midera hoe sady moa démonstration izy hoe ohatr'izao zay rehefa midera dia tenenindrena ambadika hoe ohatr'izao zay rehefa mandia hoe namoaka izy lasaritsika eo Tu le fiterana mama faulane sema enu asi diamanda uwe se le fiterana mapaere ni angisi tanura raya manjeni dadabe leni be ulchapi fal deranzeso ni angisi tanura raya manjeni dadabe leni be ulchapi fal deranzeso o chosere famter o chosere famter o chosere famandi o chosere famandi amini funai amini senai amnieri nai lui deranai tupunai o chosere famter o chosere famter o chosere famandi o chosere famandi amini funai amini senai amnieri nai lui deranai tupunai hallelujah hallelujah asura kuraka wan Jesus sadara tia tanana mafenda sasika ny mpanompon'Andriamanitra amen averena rabena nekekinao andronao androany hoe fotoana hitahiny tomponao hoe zao dia zao amen zay mba mangetaheta ho tahiny tompo andao mba hivavaka androany mba hidinao amin'ny fiainanao ny fanany fitahiny mba ho tahin'Andriamanitra ny asany tananao ho tahin'Andriamanitra ny fivelomanao
Utain'Andriamanitra zay rehetra momba anao amin'ny taona ty asandrato ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mankasitraka anao zay faly miona aminao indray amin'ity tapany ariva ity, dera sy mankalaza anao zay satria Andriamanitra velona ianao, miteny, miasa. Andriamanitra mendrika ho deraina, Andriamanitra mendrika nomena voninahitra. Ankehitriny zay Jesosy eo dia te hiona aminao indray, te hahita ny fahatsaranao, te hahita ny voninahitra ao hirotsaka eto amin'ny toerana ity. Aoka Tompo mba ho fotoana hitahinao ny tsiraray avy androany, fotoana nandratanao ny tsiraray avy androany, fotoana ampandresenao zay miatrikady androany, fotoana moanao nay amin'ny tontolon'ny voninahitra androany. Raisinay Tompo zany fandresenay izany, raisinay zany vahaolana izany, raisinay ny fitahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetsika no sady avy atranitsika natateraka fanatitra. Raha niomana amin'izany ianao dia mba raisina am-pelantananao mifanatitra ao hoentsika mbavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sandrato ambony ny fanatitsika hoentsika ankalazana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaotra Tompo ny amin'ny androandroany zay ahafahanay manolotra zavatra ho anao. Misaotra satria nampafantarinao anay hatrany an-trano hoe mahatsara anay ny manome noho ny mandray. Tonga Tompo ny fotoanany famafazany, anomezanay ampahany amin'izay nitahinao anay. Raiso zany Jesosy mba hitondra fahasoavan-dehibe, hitondra fitahina mihoatra ho an'ny sambatan'olona, hitondra famirapiratana sy fahasoavana mandraka ariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Salama mazatratsika tonga dia mandroso ny avy any aoriana manatateraka an'izay fanaty zay, mandroso avy hatrany aritsika Tompo. Tizautra izahay fa efa novelominao katratrizao anio izao. Jitompo zanarinay manaty tsaotra izahay fa efa novelominao katratrizao anio izao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Izay atao anio aseonao kambataio, atao voninahitra atanana ny atanao. Izay atao anio aseonao kambataio, atao voninahitra andrasanay ny atanao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Efa novelominao katratrizao anio izao. Ry Tompo zanarinay manaty tsaotra izahay fa efa novelominao katratrizao anio izao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Havia ianao mitondra baboly aza de variana amizao tontolo izao. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoana zay amerenana voninahitra ho an'Andriamanitra asika. Asika moa be dia be eto fa saorana an'Andriamanitra fa mbola nahazo olona ihany asika hijoro vavolombelona amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Misy madama anankiray zay hijoro vavolombelona, madame Perette. Amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy ao
afaka mitsangana zay nanaovan'Andriamanitra zavatra tsara teo amin'ny fiainany satria atsika eto dia tena miteny nanaovan'Andriamanitra zavatra tsara avokoa ny fiainantsika fa le mijoro vavolombelona tsisy mihitsy le mamerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Mandroso ianao madama. Teneno zay nataon'Andriamanitra taminao dia nitonono ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny anarako zany Pierrette. Tena nisy voninahitra zany nomen'Andriamanitra anay ary nomeny tamin'ny avoaka tamin'ny aranofo ilay izy. Ary maro ny fahasoavana sy ny fitahiana izay narosany teo amin'ny fiainako. Dia tamin'ny nofy teo aloha za dia manonofo foana hoe anjina omby foana. Anjina omby foana. Dia ambarao anao a Jesosy ny dikan'igny nofo igny. Fa nisy fotoana za dia nasehony takoa fa nanonofo omby za fa maro maventy be aby zany le omby fa tsisy omby madinidinika zany. Fa tamin'ilay za nanonofo tamboalohany zany dia misy omby maventy madinika nitonontonony. Fa tamin'ilay farany zany dia maro maventy be. Dia nandeha tamin'ny toerana malalaka anankiray zany za ohatrany hoe toerana ambanivolo zany le toerana. Dia nandeha zany za tamin'ny toerana io. Dia nefa zany tany malalaka be. Dia ozy le omby hoe maro be zany le omby io andeha anantona anahy. Dia nefa ny za io andeha misy toerana aleoko zany ambadika amin'ile misy omby maro be io. Dia nieritreritra hoe zao ahoana ho any atongavako amin'ny toerany ry fa zaho tsy maintsy ataoko foa zay atongavako amin'io fa rehefa tonga amin'ny omby akizakeko za mety isa hikasika anao areo. Dia nandeha zany tamin'ny toerana io nandeha dia menagnantona anahy minga zany le omby io. Fa izy zany narivo anazy zany le omby dia ohatrany zavatra nazava be zany teo nanodidina anahy takeo. Dia omby izy zany lasana nandeha takagny za nandeha takagny. Dia nefa zany nierika tamin'ile omby izy zany tsisy nakasika na samba raika na dia tandrony zareo hitako nirangarangana maventy reny tsisy nakasika na samba raiky. Sy voarakoraka e. Dia tonga tamin'ile toerana ihany za. Dia izy za natory avy teo dia nisy zavatra somary nanalokaloka anazy zany. Dia nisy zavatra ohatrany taratra zay zany take dia amin'ny taratra izy zany ohatran'le tarafina le masoandro mazava be regny. Dia nisy feo zany avy tako regniko niteny taminao hoe fantaonao ozy ny dikany nofonao igny io ozy ny Goliatanao. Dikan'izany ozy ny afaka ozy ny anao. Dia faly be zany naregny an'igny raha igny. Dia izy koa avy takeo amina resaka rano. Nanonofo koa za amina resaka rano. Dia nandeha koa za tamin'ny tany midadasoka torapasika be zany le toerana. Dia misy toerana mahafinaritra be zany tsinjoko ambonimbony toerana karan'izao. Dia niteny za hoe akory ary ka tongavako amin'ny toerana tsara be ry. Dia teo foana zany za teo foana. Dia tampoka teo zany le toerana nisy anahy takeo feno rano maro be. Dia rano io zany me magnantona anahy mi zany sady me betsaka maro be sy zany le rano. Efa mandresy ianao zanako vavy e. Zany amin'le rano amin'le faritra nisy anahy teo zany zay hitako hoe narifa tamin'le faritra iny zany lalina be. Dia nandeha foana za nandeha. Sy voarakoraka e. Amen. Tonga tamin'ny Amen. Dia tonga tamin'ny rano lalina io zany zaho nieritreritra hoe zaho na dia lalina ho rano tiany ihany andehanako fogna fa tsy maintsy tonga amin'ny toerana ry fogna zaho. Dia izy zany tonga tamin'ny rano lalina io zaho narivo araka le rano fa tsy lalina. Dia izy zany natory avy takeo. Dia nisy somary fofoizitsika ihany fa mandeha be fotoagna antsika zanako vavy e. Tahiny Jesosy ianao e. Tahin'Andriamanitra anao an'ny tompo rery ny voninahitra. Amen. Ia, amin'ny manaraka koa. Ny anaranao dia zay nataon'ny tompo taminao dia tao fohifohy. Alléluia. Alléluia.
voalohany teny zany misaotra an'Andriamanitra mbola nafahako niakatra aketo amin'ity androany ity. Raha tsy Andriamanitra tsy tonga taketo za fa mafy be zagny zavatra nisy passé tamin'igny bonne année. De faharoa magnaraka indromin'ny niany zagny zaho nijoro vavolombelogno teto hatraminy tongavako taketo. Magnentagny zare mijoro vavolombelogno fa zavatra goavagna zagny niseho ary zavatra maro mipototro de mijoro vavolombelogno fogna za rehefa mise passé raha. De voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra. Faharoa misaotra ny papa sy mamao zay namola vola irika teo fô tegna misy herin'Andriamanitra. Ary de misaotra Andriamanitra koa na voratsika jiaby reo de tonga aketo androany. De ny zavatra jiroko vavolombelogno de zao. Tamin'ny arivan'ny bonne année zaho de accident zagny zanako. Zare aroa mivinantoko raika de zanako raika de ary mariny loka maty ary de moto nandeha moto zagny zanako de tikitika zagny avy tagny de le zanako zagny avy taty. Zavanisy zagny ozy olo tokony le nandeha moto ho faty kanjo anefany le nandeha tikitika ndraiky maty mihitsy. De rehefa tonga to l'hôpital takagny de rehefa maty izy tamin'ny telo de avy zareo takao de ozy zare hoe nify solo ny nify maso solo ny maso. De ino za raha tena retongavana zahay zare maty araika zahay tsy maintsy mamono araika koa zare. Za izy koa karahan'izay za izy de zaho vinona rehefa zanako azy vinona. Fa raha ohatra manko za koa vinona re zanako io tsisy raha hozona re tsony de faty zegny fogna. Kanefa rehefa nisy olo zahay tany ty de fa nisy olo maty edy ary tsy maty amin'ny raha raiky fô so misy andra mahafaty ananjy. De ozy olo hoe andao araka re mifanaraka andao za rehefa nifanaraka zahay magneky ve anao iantoko momba ny faty io hitondra ananjy an-tany razana kagny. Iaho za magneko za fa zaho tsy manana tomobily ohatra tsy katikaty za mbô anagnanay za tsy magnino zare kofa mahatonga faty kagny fogna zare de fa izy. De anao koa zareo miantoko raha jiaby avakato maloko. Iaho za fa nisy de tonga fogna mako vola ary za olo tsisy vola take. Alleluia. Mahery Andriamanitra atsika io de tonga fogna vola. Zay raha angatahanjareo nisy fogna vola. Tonga tomobily tonga tagny. Rehefa tonga ta zahay saky vadika zegny zare. Zavatra nafinaritra avy teo nantsoanjareo mairinjareo eo zare tsy mahalasagna ndraiky katikaty fa alô atao sprinter tsy magnino za tsy mahita vola mihoatra ny 3 millions iaho zinjare. Rehefa tonga take amin'izay za nandraigny ozy zareo hoe tonga le maire zegny ary magnino moa zanare tsy miantoko raha jiaby mbony sakafo. De tonga de niteneniko zegny papa zaho izy koa takeo za papao pasteranay zaho zegny za tsy magnino fô izy za tsy akeka lay zaho mbola edivarotro hely tsiko za gnano taratasy zao pasternareo ozy maire ay eo za fô pasteur David Rakotonandriasana za ozy ingia ary mbola ake ozy ingia katikatinao zegny iaho za ary antsôvo ozy nantsôvogno maky katikaty tonga teo de saky olaoala zare arakory ndraiky le supplémentaire efa nampijalegny ndraiky izy alevo ake fogna ozy fô zagny efa nanjy ozy. Alleluia. De ny feny maire izy zegny i supplémentaire i de tomobily saky ho tokagna lasa roa ke zanako aminjao velogny soma tsara averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fô mahery Andriamanitra atsika. Ary rehefa misy problème izy koa miteny papao vavaha olana averiko amin'Andriamanitra zegny voninahitra. Amen. Alléluia.
Rahalahy Fabrice moa agnarako fagnome voninahitra an'Andriamanitra. Mba sy vorakoraka mafy e. Betsaka sodrano nandalo tamintsika taketo tamin'ny taogna lasagna igny. Maro koa taratasy nosorato agnataova agnaty taratasy vavakanao le raha tianao agnatahy mba nanoratra za. Sarotra tsy jorovolom-belona karaha fahafantegna karaha injenieritreritry koa tsy jorovolom-belona. Niany tsy maintsy mijorovolom-belona oziko za satria tombo avao sady lady voalona sy teo. Raha ny fijoroana volom-belona tokony ataoko tokony maro satria maro fitahigna nandalo taminahy. Tsy haiko eky le joroana volom-belona fa isafidy raika foagna za. Misy tany nividinay efa elaela nividiananay tany io nandalo ady zay. Mafimafy le ady satria Goliata ny adiva antegna Davida kely. Tato afara moa ndesiko am-bavaka le izy dia nanomboka tamin'ny volagna juin tamin'ny 2024 igny za efa teniny hoe tamin'ny Jesosy hoe efa tsy trotra am-bavaka nytiky za fa fantako tsy maintsy tapitra amin'ny taogna 2024 teo ady ana amin'ny tany io. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa nanjary aroa tany io. Tany raika ny adevagna nanjary aroa izy. Voninahitra Andriamanitra rery ihany zany. Ankasitragna ny retraka jiaby amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Tea tanana ho anazy. Alléluia. Amerina voninahitra amin'Andriamanitra. Tsy haiko ny anarako manambady tsokana manajanaka telo zany hoe efa vita mariazy tamin'ny 2012. Aiza le vady, aiza le vady. Ho avy eo izy tsy hoe la izy dia ho avy eo. Tsoroko vavolombelona amin'ity androandro ty misaotra n'Andriamanitra be dia be za mbola nomeny fahafahana satria somary masadaikatra ihany mandeha mitoerana tahaka tony voalohany tsoroko vavolombelona dia mialatsiny amin'ilay teny baiko cortex préfrontal anazy zany hoe ny fomba hiatrehako zavatra zany dia nanovana be dia be fanarahako ny ziona firaisana tamin'ity ministère ty zany hoe raha teo aloha za mareforefo miatrika an'ilay zavatra anatin'ny sehatra asa na amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro dia manana hery foana za ahafahako miady eo amin'ny fiainana. Faharoa tsoroko vavolombelona tokoa faharoa dia anisan'ny olona dia tsy dia tia fiainam-bavaka zany hoe matsiro be filazako anazy hoe tontolom-bavaka. Nanana tontolom-bavaka tena mafonja koa za rehefa tamin'ity ziona firaisana ty nefa tanatin'izany zavatra zany dia maro koa ny ady atrehana fa manoatra ny mpandresy za tamin'izay rehetra zay zany hoe niova ny fiainako fiainanay vady aman-janako zany hoe avy amin'ny point A mandeha amin'ny point B sy ny sisa ny entiko jorova volombelona faharoa koa dia makasika ny fiainanay anatin'ny fianaranay zany satria sady mbola miasa za no mianatra koa dia averiko amin'ny tompo Andriamanitra fa tsy mitsahatra koa Andriamanitra mbola mitondra matotosa ny fianaranay foana mandrikitsina androany averina amin'ny voninahitra. Alléluia. Alléluia. Setra ny agnarako amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Araka ny tenenin'ny fandimy teo zay maro raha nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako tamin'ny fiainan-tokantranoko fa anankiray anankiroa angamba no razaiko eto. Ny ray tena manan-danja voalohany aminahy nataoko voalohany rehefa misy fotoana tsika araka ny fampianaram-papara igny rehefa nomboka ny taona dia mba manorata zavatra anao zay mba tian'Andriamanitra tianao ataon'Andriamanitra aminao. Dia alohan'ny tenenoko anazy dia mba mpianatra kely atsika hoe rehefa manoratra zany azaka ny tenen'ny dadaiva zay hoe sorato am-pinoana foana fa aza be eritreritra. Dia zany nisy fotoana nisy tamin'izay fotoana zay nanoratra zavatra zay tsy nieritreretiko ary tsy haiko koa hoe fomba tongavan'le izy fa nisoratako foana satria tiako tonga le izy dia nisoratako le izy dia n'Andriamanitra moa voninahitra fa tanteraka le izy androany. Dia manaraka koa zay mivady zany raha tena marina hatramin'izay rehefa misy zavatra mba hinirinay
dia tena tsy araka ny eritreritranay raha calcul zany le izy dia tsy tonga taminay fa zay nisy fotoana naniry tokotany zay dia nahazo tokotany maimaim-poana dia zao koa zay naniran'izany zavatra zany na zavatra maimaim-poana zany hoe raha ibase mivola pelatagna zany anao tsy havita zavatra. Nisy fotoana koa zay nanao trano tsy nanao-mbola zay fa tampinoana nanaovagna anazy dia soragna an'Andriamanitra fa vita foagna le izy. Dia ny any mba afatrako amintsika zany tsika rehefa mivavaka za mieritreritra hoe tsy misy problème zany. Problème tsy maintsy misy foagna fa manana finoana fa Andriamanitra mamaly vavaka na hoela na hoaingana. Amen. Teatanina ho an'ny ralahy dia teatanina ho an'ny ranavavy zay ijory vavolombelona. Alléluia. Luciana ny anarako amerigna voninahitra ho an'Andriamanitra. Izy zegny le madame ny manina nandregny. Amerigna voninahitra ho an'Andriamanitra za satria vita mariage. Dia Accord. ho an'izay efa nagnano mariage mahafantatra tsara be fa tegna tsy mora ny magnano mariage satria amin'ny fotoagnany vao ohatra hoe anao manomboka mandray n'igny décision igny dia tegna hoe tonga devant-nao ke raha jiaby. Misy raha tegna hoe tsy ampoizinao fa mitsikalakalagna devant-nao ke. Dia tamin'ny fotoagnan'izay hoe tegna hoe tapa-kevitra hoe andao hiroso amin'ny lalindalina, hiroso amin'ny famatorana. Dia nanomboka take tegna hoe maro ny raha nisy tegna hoe nisy ataka maro isan-karazany nifanesy take. Nisy fotoagna za tegna hoe tomagny za mandeha magnantona ny maman vavao za fa tegna tsy tafitantara za fa tegna miteny aminanjy vavao za maman fa tsy haiko tsonao ve fa maro loatra va raha miseho. Dia nivavakana maman tamin'izany nitsodrano anahy izy dia nanomboka take tegna hoe niresiko le teny niresiko taminahy le teny ary nanomboka take zay tahotra jiaby tagnatiko tegna hoe nalako. Dia tamin'ny fotoagnan'izay nandray ny décision io tegna hoe raha volagna anaovagna mariage zegny tsisy nahariary taminay fa tegna hoe niraisagna tsotro zao hoe Jesosy io vognona ny ankatoanao zay décidé zay dia raisinay décision ty fa nametraka fatokigna tanteraka tampelatagnan'Andriamanitra. Dia tegna averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy takatry ny sainanay raha nataony fitahiagna tegna hoe tsy nieritreretinay tonga taminay vita soamantsara le izy ary tegna hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Teatanana ho an'ny Luciana sika asehorakoraka mafy be. Alléluia. Na imany anarako amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Tamin'ny bonne année tamin'ny 1er janvier ny 31 fo premier moa zany dia natory zay tsy nifety be hoe ahoana fa tonga amin'ny fotoana fatoriana dia natory. Dia tamin'iny nampahitan'Andriamanitra zavatra. Ny fo tamin'ny maraina tamin'iny moa za sady falo ny ohatra ny natahotra fa zao ny fandehan'le izy nanofy tamin'izay nampahitan'Andriamanitra ny tanàna ny Tamatavy dia hitanareo iny amin'ny bord sy any amin'ny fond ranomasina iny nivadika afo tao amin'izay. Zay nampahitan'Andriamanitra anahy. Dia za hono nahita an'le izy dia tonga dia niteny tamin'ny olona rehetrarehetra zay hitako hoe hitanareo io ny pirofo fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy fa ndao handray an' Jesosy daholo. Dia za hono zay toerana le rehako rehetrarehetra zay olona hitako rehetrarehetra mifanena tamiko tonga dia nanontaniako hoe fa nandray an' Jesosy ve ianao? Mbola tsy nandray an' Jesosy. Tonga dia nampandraisiko an' Jesosy daholo ny olona dia isaky ny quartier rehetrarehetra dia nandeha eraky ny quartier rehetrarehetra dia nanontany an'izay fanontaniana izay move efa nandray an' Jesosy dia zareo moa niteny daholo hoe mbola tsisy nandray dia nampanandraisina an' Jesosy. Misy hatramin'izany hoe ireo izay tsy mitovy finoana amintsika amin'izao zareo musulman reny tamin'izany hitako mihitsy ny quartier misy anazy nasain'Andriamanitra anakany tamin'izany hoe eto amin'ity quartier anankiray ity dia nampanontany efa nandray an' Jesosy ve nareo mbola tsy nandray io any pirofo fa ho avy Jesosy. Ary le afo le tena le miredareda be reny izy dia manomboka mipitika tsikelikely amin'izay le afo. Dia le afo io mipitika tsikelikely dia mandeha eraky ny quartier ny Tamatavy. Dia za tsy may ao anatiny fa zay quartier ilalovan'le izy nefa may daholo ny voly rehetrarehetra dia zay olona mpandraisiko an' Jesosy rehetra tena tonga dia hoe avotra zany ao anatin'le izy. Dia androany
na ino zavatra nytenen'ny papa androany hoe amin'ity taona ity tsika andeha hanao évangélisation isaky ny katresiny sisa dia za Jesosy azay le zavatra napahitanao anatao anatin'ny nofoko fa tena velona le Andriamanitra izay ivavahantsika eto ary fanahy miasa satria zany mihitsy ny message voarayako vao ny fo maraina tamin'ny le premier tamin'izay hoe évangélisation maximum amin'ny tanàna ny Tamatavy ny tokony ataoko zany za personnellement satria nanatoron'olona mihitsy izy hatramin'ny vazaha hatramin'ny musulman hatramin'ny karazana olona maromaro izay mifanerasera amiko indrindrandrindra le izy nasainy nanao an'izany dia zao mihitsy ny tenen'Andriamanitra tamin'izay hoe tadizy ozy izy fa satro-boninahitra ho anao ozy izy ny olona ray mandray an' Jesosy tena trovana ny fo maraina satria tsapako loatra le message tao anatin'le izy dia voninahitra n'Andriamanitra satria zany mihitsy ny afatry ny papa androany maraina hoe évangélisation dia te hanentana antsika rehetrarehetra hoe tena miasa ny Andriamanitra antsika ary ndao tsika amin'ity taona ity tena nao évangélisation maximum fa naray amintsika fotsiny ary mitondra olona 10 eto amin'izao toerana izao tena tratra le 1000 âmes izay nitenen'ny papa ankeo maraina veriko amin'Andriamanitra rera voninahitra. Alléluia. Pasteur Eglise gn'agnarako amerigna voninahitra an'Andriamanitra. Zaho zany dia mbola tamin'ny 2019 nidirako tamin'ity fiangonana ity. Dia nanao asa nanomboka tamin'ny lehilahy fahasoavana nandeha bodyguard jusqu'à tonga amin'izao toerana misy anazy zao. Amerina voninahitra an'Andriamanitra fa iaho zany taloha olona mpinatoka be za taloha ary tena maditra raha resaka ady zany misy akato fa novan'Andriamanitra za zao lasa miakatra ambonin'ity toerana masina ty ary lasa mpagnanatr'olona voninahitra ho an'Andriamanitra reriany ary misy Andriamanitra miasa amin'ity toerana ty ianao koa minoanao fa zay zavatsy nataon'Andriamanitra tamin'olo teto dia hain'Andriamanitra atao aminao koa. Te hatanana sika andraisasika andray aman-drenitsika apana. Alléluia. Ivavaksika mangata androany ianao le teny velona avy amin'Andriamanitra sahaza ny fiainanao, sahaza ny situationao, sahaza ho amin'ny hoavinao rehetrarehetra. Tena mitenena mihitsy Jesosy eo mitenena amin'ny fiainako androany hoe asandrato ny feontsika rehetrarehetra hiara ivavaksika. Raha eo misotranao zay raha mbola afaka anandratra ny anaranao indray to amin'ity toerana ity. Misaotra tompo satria mbola afaka andreanao. Misaotra ny amin'ny révélation zay ho atobaka ho eto indray androany mankasitraka manokana dada malala ny amin'ny fahasalamana zay omenao ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny tolotsaina zay omenao amin'ny alalan'ny afatra miasa mahery ao amin'ny fiainanay, mitenena amin'ny fahasalamanay, mitenena amin'ny ara-pananay, mitenena amin'ny asa fivelomanay. Aroka tompo zay fiainana ao anatin'ny teny zay androany ho tonga nofo amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alléluia. Faly miarabantsika jiaby amin'ny anaran'i Jesosy tratry ty tapany ariva ity isaorantsika n'Andriamanitra regny fijorogna vavolombelona rehetrarehetra regny marika anankiray ahafahanao mba matoky hoe miaraka amintsika eto Andriamanitra. Ary zay nataony tamin'iregny mbola andeha ataony aminao koa ary andeha ho ataony mihoatra amin'ny fiainanao aza. Tononoko sady ny fandresena ho amin'ny isam-batan'olona zay manatrika eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany dia andeha hanoranao antsika reo dingana vitsivitsy tsy maintsy lalovanao amin'ny fiainana. Amen. Nendray manko revagna antsika io mandalo zavatra anankiray tsy fantanao le izy hoe dingana lalovana fiverinao fa io mihitsy ny fiainanao. Agnisan'izany antsika nendray mandalo tsifo simbola dia tafiteny mihitsy antsika hoe mahantra aho zany nefa le izy tsy hoe fantrana fa dingana tsy maintsy lalovana. Karaha ataona zaza madiniky tsy maintsy mianatra mipetraka aloha fa tsy tonga dia mitsangana. Dingana tsy maintsy lalovana le mipetraka fa tsy hoe hipetraka foana izy mandrakizay. Avy eo izy mianatra mitsangana fa tsy tonga dia mihazakazaka. Dingana tsy maintsy lalovana.
Ary misy amina zaza madinika rehefa manomboka maniry nifiny, ao ny sasany mivalana, ao ny sasany mafana hoditra, ao ny sasany voan'ny tazo. Tsy inona regny zavatra regny fa dingana tsy maintsy lalovany. Ampahirezo kely olona akaikinao io, mety mandalo dingana hoe ianao io hoe. Fa tsy resy akory hoe ianao fa mandalo dingana. Amen na? Ny tompo androany ampandresy an'izay rehetra mandalo dingana eto. Sahala amin'ny zanak'Israely zao ny fomba nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tegna misy modely ngeza be mihitsy zay mba hakatsika lesona androany ho anao zay maheno sy manaraka n'ity fampianarana ity. Apetrao tsara foana fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fiainantsika io. Satria voalohany indrindra ianao dia asan'ny tagnany. Voasoratra agnaty Baiboly zany hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia avelao izy mba ho adidiko sy andraikitro ihany. Zanaka sy asan'ny tagnany. Enao zany vao resaka zany. Ka anao tsy avelan'ny tompo rery zany. Mba imagineo fa anao olombelona io vao tsy hitanao fotsiny ny zanakanao dia efa mitady azy ianao. Hoe nandeha aiza zaza teo igny. Nefa mety efa zaza efa lehibe, mety zaza efa mavelon-tegna, mety zaza efa mavita mitady vola, vao tsy hitanao elaela ny zanakao dia efa metraka fagnontaniana ianao hoe fa nankaiza igny zaza igny. Jereo tamin'ny fotoana anankiray nanota i Adama sy Eva. Efa tamin'izy nanota fa mbola lasa Andriamanitra nandeha nitady anazy hoe Adama fa aiza moa ianao? Zay mihitsy ny question napetrak'Andriamanitra. Nandeha aiza anao Adama? Mbola nitadiavan'Andriamanitra Adama na dia fa ratsy aza satria asan'ny tanany. Taigny tompo anenao. Ka anao io na dia ataoko hoe mandalo tsifosina, mety misy sasany mandalo aretina, tsarovy fa asan'ny tagnan'Andriamanitra ianao. Mitady anao Andriamanitra, miasa saigna aminao Andriamanitra, ary tsy maintsy mikarakara anao Andriamanitra na dia mafy ara-ny lalagna zay lalovanao. Alleluia. Tadio tsara fa amin'ny fiainana misy ny atao hoe réalité, le zavatra réel. Misy ny atao hoe réalité sy ny vérité. Raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe zavamisy sy ny zavamarina. Réalité sy ny vérité. Tegna hitanao réel mihitsy fa mety voahilikiliky ianao. Hitanao réel mihitsy fa marary ianao. Hitanao réel mihitsy fa tsisy vola agnaty posinao ohatra. Hitanao réel be mihitsy fa tsy anasa ianao. Regninao réel be mihitsy fa stressé ianao. Tsapanao réel mihitsy fa megnatra ianao, afa-baraka ianao, ataon'olona resaka ianao. Réalité ny anarany regny fa tsy vérité. Tenena amin'ny akaikinao zavamisy hoe io fa tsy zavamarina. Ataovy regniny tsara be fa tsy mbola azo nonogno tsara. Zavamisy io fa tsy zavamarina. Tandao le témoignage rehetrarehetra teo, nandalo réalité isan-karazany zareo. Sasany nandalo ady tany, sasany nandalo accident, zay tena hoe gidragidra be ny fomba ireglena anazy. Fa napetraka Andriamanitra mazava tsara hoe réalité io zanako fa tsy vérité. Satria ninninona ady atrenao amin'ny fiainana raha tegna mijoro miaraka amin'ny Jesosy ianao. Ninninona ady atrenao dia nomen'ny Paoly apôstôly anaragna mihitsy hoe ady tsara. E nohy tsara zany ry kristianina maheno na androany. Ninninona ady atrenao, tsy inona tompoko ny agnaran'igny ady igny fa ady tsara. Ino mampaady tsara anazy? Tsy maintsy mandresy ianao. Mifampitolona, mifagnome taim-bava, mety ataon'olo resabe ianao, mety alan'olo baraka ianao, mety ahilikiliky ianao, mety tenen'olona ratsy mihitsy ary ianao. Fa tsarovy, raha mbola mifikitra amin'ny tompo ianao, tsy maintsy mandresy ianao. Satria ny Baiboly mihitsy milazan'izany amin'ny Romanina 8:37 zay fa manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Mba mitodia kely ianao raha mba misy mpandresy eo akaikinao, miarahaba anao za ry mpandresy hoe. Amen. Le tsy azontsika moa ko matetika tiatsika be le agnarana mpandresy. Fa zany mpandresy zany ane ka tsy maintsy miady e.
Agnatina ady vao mivoaka le phrase hoe fandreseny. Amen. Agnatina tsy fisina vao mivoaka le teny hoe fitahina. Amen. Mpandresy ianao. Ary voasoratra agnaty Baiboly zany, motsy mpiantafika va ozy ny zanak'Andriamanitra. Atsika zany miaramila dikan'izany mpiantafika zany. Zany miaramila zany dia olona voatokana hiady. Ka amin'ny andavanandro mpiainana mila mandalo formation. Ahoana ny azahoana formation? Mila ampy fahalalana tsara ianao. Mila hainao zany hoe tokony andeha droite ianao sa andeha gauche. Maro anefa ny kristianina mandositra formation. Rehefa miatrika zavatra mafy izy dia miala. Za ozy tsy vavaka eky. Za ozy alaka moramora hely maloha mifandehanana am-piangonana fa posy eky maloha za ozy. Oka hely maloha ozy Ary ao raha moa ny sasany lasa miveriny mitady pomasy. Na dia fa regny ny sofiny teto fa ny pomasy ane ka tsy tia olona. Na dia fa eno teto fa zany ny pomasy zany ane ka mankahala olombelona. Satria ny planiny Satana dia hanao vengeance amin'olombelona. Amotika olombelona. Ka raha anao mitafinofo mandra, aza mandeha mipomasy. Fa devoly zany fahavalon'olombelona. Efa matetika verimberiko zany isaky za mampianatra. Ny tomagneny devoly tandagnitra tao, na tonga anazy ny komy, na tonga anazy ny vadika, te hitovy tamin'Andriamanitra. Te hitovy tamin'Andriamanitra. Or nefa ny olombelona tsy nitondra-bavaka, tsy nangataka, tsy niaraka ny vory, tsy niaraka nananakory, fa ozy Andriamanitra ndetsika mboatra olona tahaka ny endritsika, araka ny taretsika. Le zavatra ny tomagneny devoly aminao ny ahitana anazy. Le zavatra ny matimatesan'ny Satana aminao ny ahitana anazy. Ka chaque fois izy mahita anao sorena. Ary ny tegna marina mitady ny fomba rehetrarehetra andeha hanimbagna anao izy. Ka raha sagnatry ny vava, anao mihitsy nandeha nitady ananjy, azon-draha akagny anao e. Tsisy mpomasy magnano raha mahatsara olo zany. Izy koa hainy magnano raha mahatsara olo, ry havany maloha nataony tsara. Anareo te mamonjimonjy mpomasy hoe mba gnotanotanio havany. Izy ovy amin'ny havany mba fomba nambady vazavy tamin'ny moasy ananjy. Izy ovy amin'ny fianakaviany mba fona vita tragno vato avy tamin'ny moasy ananjy. Zany zavatra zany tsy impossible. Dia eritreritra ve anao fa anao tsy havany, tsinotsinony, anao ndraiky andeha alefany andafy. Ny sasany te andeha andafy mamonjy mpomasy. Ka mba magnanatra anao za amin'ny anaran'i Jesosy. Andana miverina amin'Andriamanitra. Miverena amin'ny Jesosy. Mifikira amin'ny tompo fa za mandeha mitady lalan-kafa. Fa raha vao Satana ny ataonao kamarady, izy tompoko jaloux aminao. Sorena aminao. Tsy andeha hitsabo anao zany mihitsy izy. Tsy andeha hagnano raha mahatsaratsara anao izy. Ka izy zavatra lalovanao io tompoko, réalité io fa tsy vérité. Amen sa tsy amen? Alléluia. Amen na? Ka ny zavatra agnisan'ny manimba kristianina maro dia ny tsy fahalalana. Vitsy le zavatra fantatsika. Dia rehefa zany zavatra resako zany, be da benga ny olona kristianina mitondra le titre mpivavaka fa mbola manompotromba. Mbola mandeha mamonjy angabe. Dia miafokafona fotsiny moa, zay nay tsy mamosavy fa mitsabotegna. Raha vao zavatra revagna mikasika Satana dia andriamanikafa zay ny agnarany. Voararany Baiboly. Ozy misoratra masina hoe aza manana andriamanikafa ozy fa izao ihany. Vao mahay miteraka ozony, miteraka fampitehany. Satria lasa tezitra aminao Andriamanitra. Satana itsy an-taniny manao zay hanimbagnanao. Andriamanitra tezitra aminao satria izy niteny hoe aza manana andriamanikafa ozy fa izao ihany. Ka nininona revagna ady atrenao, nininona ady lalovanao, aza mihemotra fa mandroso foana. Alléluia. Izy mbola vonona ndroso foana. Tahin Jesosy anenao. Dia le viavy mipetraka ambony sezy mba mipetraha tsara fô lasa hitany kamera. Tahin tompo anenareo. Mila vonona antsika rehetrarehetra hiatrikady. Mila vonona antsika rehetrarehetra tena hijoro tsara nininona ady atrenao.
ninona zavatra sarotra lalovanao mila mijoro eny hoe za Jesosy tsy ala aminao za Jesosy matoky anao za ary ataovy hoeniny tsara fa fantanao le teny teneniny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia avelao ho adidiko ihany. Amen. Io no agnisan'ny teboka anankiray mandringana kristianina maro tsy fahalalana. Anao ry avagna raha vao miady mila mahay miady. Ary ny arma hoentsika miady amin'ny satana dia tsisy ankoatra ny fahalalana. Mila mahafantatra zava-panahy zasy ianao. Mila mahalala zava-panahy zasy ianao. Mila feno fatakaragna zava-panahy zasy ianao isanandro isanandro. Zay matery ana asako foaza tsy maintsy mipartage aminao foana révélation vaovao isanandro. Ary androany zany dia hanoro anao ndray hoe misy fotoana ianao io mandalo dingana. Dingana. Ampandalovon'Andriamanitra keo anao mba hijerevana hoe atraizany finoanao. Sahala amin'ny Abrahama nampandalovon'Andriamanitra dingana hoe atery ho anahy Isaka. Tsy mora iny zavatra natreny Abrahama iny ravana. Zanaka nateraka anazy. Ny fognosy kibon'ny vadiny. Ny tomagneny tamin'agnatin'ny taona maro. Izy tonga take ndraiky hono dia hoe nda nataovy fanaty. Tamin'ny Abrahama dia hoe ho foaty zazy ty. Tamin'ny Abrahama dia hoe tsisy hevitra tsony za tsy manana taranaka. Fa ozy Andriamanitra satria anao mino anahy tsy maintsy ataoko aminao mihoatra noho zay tadiavinao. Amen. Matetika rehefa agnatin'ny regny ady mafy be regny eo miaraka aminao eo Andriamanitra. Fa tsika tady alaim-panahy eritreritra hoe nagnary za heky donc Zagnahary igny. Igny le feo avy amin'ny devoly igny. Te hiteny Satana akory mbola hivavako. Te hiteny aminao Satana aminao le miatrikady mbola andeha miziona. Te hiteny aminao Satana anao le tena anatina zavatra mamay be igny akory. Asa mbola agnanamenina koa. Tompo anihitahy anao. Andriamanitra ny ampandresy antsika rehetrarehetra. Alleluia. Misy ndray ravagna zavatra fantatsika tsara nefa tsintsony avitsika. Ohatra zao ny resaka principe spirituel ny resako tamin'ny maraina. Hoe vao manomboka ho an'ny taona atsangano amina fototra ny fiainanao. Asivy fototra. Inona le fototra? Fagnajagna ray aman-dreny. Resantsika zany tamin'ny maraina. Asivy fototra. Mba mitodia kely amin'ny olona akaikinao fa misy fototra ve ny fiainanao e. Tahin Jesosy ene ianao. Tahin'Andriamanitra ianao e. Ataovy amen na raha mba voatahy ianao androany e. Alleluia. Misy zavatra fantatsika nefa tsintsony avitsika. Matetika za eto mamerimberina fogna. Toe-ponao e. Toe-ponao e. Agnisan'ny principe ampandeha lavitra anao tompoko ny fanagnanao toe-po salama. Amen na sa tsy amen. Alleluia. Ka ny fiainantsika olombelona dia efa voalahatra Andriamanitra. Ataovy amen zany. Efa misy zavatra efa voalahatra zany amin'Andriamanitra ao. Izany hoe efa misy zavatra nomaniny ao ka tsy misy tokony atahoranao. Zay mahatonga an'Andriamanitra agnaty Baiboly ato 365 fois izy miteny hoe aza matahotra. Anao izy koa mamaky Baiboly misy zany akato. Or nefa ny agnatin'ny taona raiky 365 jours. Donc zany efa nagnomanin'Andriamanitra anao ato isan'andro hoe tsy mila matahotra. Aza matahotra. Aza matahotra. Aza matahotra. Ny tahotra rehefa mahatonga antsika indraindray resy. Satria amin'ny fotoana matahotra ianao dia désarmé anao zay. Miala tegna am-pelantagnanao ny armanao. Zany tahotra io. Ny olona matahotra zany dia tsy afaka miasa. Na dia feno herin'Andriamanitra ianao nefa matahotra. Tsy afaka miasa io herin'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika rehefa indraindray agnatina nofy maheno ohatrany hoe tsindrian-javatra. Dia tafiantso ny agnaran'i Jesosy ihany ianao fa saingy ianao matahotra dia na ifeonao io tsy tafavoaka. Tsy voatongony mihitsy le Jesosy. Mavesatra be ny vava ny teny Jesosy satria izy matahotra. I Petera fasafasy tamin'i Jesosy indray andro. Hitany maso tsara fa Jesosy nandeha tambony rano.
ary fantany tsara fa rehefa Jesosy miteny zavatra tsy maintsy tanteraka fa mbola natahotra izy izay natonga ananjy lendika tagnaty rano natahotra ka amin'ity taogna vaovao ty ampahery anao za aza matahotra anao ndana mifikitra amin'Andriamanitra dia aza matahotra tsony mety andalo any tafio-drivotra mety andalo zavatra mafy indray fa Andriamanitra miaraka aminao foana Andriamanitra eo akaikinao foana ozy hoe ambara-pataperan'izao tontolo zao izy indro momba anareo mandrakariva momba anao Andriamanitra na mba anao mbola tsy manambady momba anao Andriamanitra na anao tsy anasa io momba anao Andriamanitra anao agnatin'ny tsy fisina io momba anao Andriamanitra ataova agnaty saignintsika zany ravana alleluia amen tainy tompo ianao hoe ary rehefa zavatra nomanin'Andriamanitra tsisy maharombaka nomanin'Andriamanitra ho an'ny Eli ny mofo sy hena ary goaika no nitondra anazy fa tsy nahangalany goaika iny na ny kely ary nefa tegna ambavana goaika mofo sy hena amen ka ho hitanao tsara amin'ty 2025 ty fa nizaniza goaika tady angalatra ny anjara voatendrinao tsy afaky nikitika an'izany izy satria efa voatendro anao io tononoko ny fatanterahany tenin'Andriamanitra fatanterahany teny fikasana fatanterahany tsodrano efa reny sofinao hatramin'izay amin'ty 2025 ty nitrangany zany raha mba hainao zany manaova amen mafy alleluia fa zao raha tia andresy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky ny lalagna hitondran'Andriamanitra tsy magnino hoe tsy maintsy manaiky ny lalagna hitondran'Andriamanitra eo le mahararaka olo maro riavana misy lalagna hitondran'Andriamanitra olo sasany famelan-keloko misy lalagna hitondran'Andriamanitra olo sasany vahiny betsaka an-trano misy lalagna hitondran'Andriamanitra olo sasany famafazana hoe tokony agnome zavatra ho an'ny asan'Andriamanitra misy lalagna hitondrasan'Andriamanitra olo sasany tegna ohatrany hoe tsy possible amin'ny maha-olombelona fa raha ekenao Andriamanitra hitarika anao satria matomoko Andriamanitra miteny dia izy zay no elo lalagna anao amen tamin'ny voalohany ozy izy niteny satria io tenin'Andriamanitra iny rehefa mandeha dia midiky zay fa zay olo mankatohany igny dia Andriamanitra eo alohany aor nefa amin'ny Isaia 45 de ozy ny Baiboly indro ozy mandroso an'lohonareo andravona amin'ny kitaotaona anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka nidivy zay olona mankatohan'Andriamanitra zany dia io mitranga aminazy mandroso ny lohany Andriamanitra amen hitanao zao ohatra hoe tokantragnonao rehefa namasinao teo anatrehan'Andriamanitra dia mandroso ny lohany tokantrano igny Andriamanitra amin'ny fotoana ianao tahin'Andriamanitra mba mahatoky amin'ny ampafolo-karena sy famafazana mandroso ny lohany arabolanao Andriamanitra amen sa tsy amen be da be ny zavatra matetika mahararaka atsika na dia efa fantatsika aza nefa adingonao fa matoa Andriamanitra miteny dia izy zay no androso ny lohanao satria amin'ny fotoana izy miteny dia efa misy hery alefa ny mandeha aminao agny valim-bavaka ny agnarany amen sa tsy amen tsy maintsy manaiky ianao zay lalagna tian'Andriamanitra hitondragna ny fiainanao jerevy tsara fa rehefa hivoaka ny tany Ezipta ny zanak'Israely nisy lalagna akaiky teo nafahan'izy ireo nanivaka ho any amin'ny tany Kanana nefa dia tsy maintsy nentin'Andriamanitra amina lalagna zay tegna gidragidra ny zanak'Israely nampandalovagna tany désert be tany tsisy rano tagny eny nampimonomonona zanak'Israely tamin'ny Mosesy io hoe zay tao mara voninao tsy amiagna rano nalefa tamin'ny toeragna karakaina tsisy sakafo zay ty mara voninao amina mosary ao teo no natonga ny Mosesy tena tafikapoka an'ilay vatolampy or nefa Andriamanitra tamin'igny niteny mitenena amin'ny vatolampy eo ny kapony ndraiky le izy noentin'Andriamanitra tagny amin'ny désert ny zanak'Israely zay nefa vao tegna miaramila ianao efa mandalo zavatra mafy iregny ady lalovanao regny riavagna grady izy regny grady amin'ny tontolo ara-panahy asakofainao mandresy ady asakofainao mandresy fakapanahy misy grady zay tonga aminao ko ataovy amen moa dia tsy haiko anao io zao mety efa colonel mihitsy sasany mety efa général
satria ity fiainana ty no tegna sekoly ngeza be indrindra mampianatra ny zanak'olombelona. Misy zavatra tsy voatery anaranao à l'école. Za manokana zao en tant que pasteur, misy zavatra tsy nianarako tagny amin'ny école biblique fa ny fiainana nagnatoro anahy anazy. Mety misy zavatra tsy nianaranao tagny amin'ny université fa ny fiainana nampianatranao hoe kofa am'le raiky karaha ty zao atao. Jesosy zao ndray andro nampianatra principe anankiray hoe raha vao igny karazana igny ozy, satria misy karazana problème, misy karazana ady, misy karazana fahasoavana zay tadiavinao dia tsy azonao mihitsy raha tsy amin'ny alalana vavaka sy fifadikany. Zany ny antony mahatonga antsika zao voalohany taona hiditra ao antona vavaka sy fifadikanitsika. Lalagna tsy maintsy andalovanao. Marary any ravagna tsy mihinan-kanina zany. Ngamo antsika niady tamina sakafo. Fa zay le lalagna. Kandana mba ekeo ny fiainanao ho tantanin'Andriamanitra agny amin'ny lalagna zay hitondrany anao fa tsy maintsy mahita vokatra ianao ambadika zay. Androso alohanao izy. Amen sa tsy amen? Ka agnisan'ny teboka anankiray voalohany amin'ny lalagna hitondran'Andriamanitra antsika dia ny lalan'ny Paska. Paska. Misy fotoana antsika mandalo Paska. Raha vao miresaka manko tsika revana Paska dia tsy lavidavitra koa ny fahafatesany. Misy raha latsaka tao. Or nefa nisina Paska voalohany dia fa nisy tagny amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Exodosy toko fa 12 andininy voalohany. Exode 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Exodosy toko fa 12 dia andininy voalohany manao hoe ary Jehovah niteny ta Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ezipta ka nanao hoe ity volana ity dia voaloham-bolana ho anareo, dia voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia oka samby aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy no hoan'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia oka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samby araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo halanareo ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity, dia amono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ny rà. Ino ny alagna? Ary analany izy ny rà ka atentiny amin'ny tolanam-baravarana 2 sy amin'ny totom-baravarana ny trano zay hinanany azy. Dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no ihinanany azy, mamofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Teto zany le Paska nitranga tao Ezipta. Teto ny zanak'Israely nivoaka ny tany Ezipta. Io no fomba nasain'Andriamanitra natao mba hivoahana mpandresy. Amen. Ka rehefa miatikady ianao dia tsaroviny ny ran'ny Jesosy. Zay manko le hoe Paska. Zay message agnatina Paska. C'est le sang de Jésus. Ny ran'ny Jesosy. Rehefa miatikady ianao tsy mampaninona na anao rerika agny amin'ny tanàna misy anao agny satria mety agny any kodaoda agny ianao tsy akaiky fiangonana, ndana mba malaka rano, ndana malaka vary ataovy fandraisana fanasan'ny tompo. Sendranao moa manana mofo dia ataovy mofo, sendranao manana soda ataovy soda, sendranao manana divay dia ataovy divay. Mandray fanasan'ny tompo dia tonono mihitsy hoe aoka ny rano Jesosy hoe andrakotra ny fiainako. Rehefa lenao agnatina ady mangetroketroka, ndray manko anao tena tafiditra agnatin'ny fahaverezan-kevitra, ndana malaka rano agnaty tavoahangy viva, eno tsara zany fahalalana atoroko anao zany. Dia amasino tononoko hoe ty rano ty ho lasa rano Kristy andrakotra ny fiainako ray manontolo. Tononoko hoe ty rano ty ho lasa rano Jesosy amany fatorana. Ka nininona endrika Farao amin'ny fiainanao, nininona endrika Goliata amin'ny fiainanao, amin'ny fotoana mahita ny rano Jesosy izy. Dia ozy ny Baiboly hoe ary izy ireo izy nandresy azy noho ny amin'ny rano Kristy sy ny teny filajana azy. Ataovy amen zany. Anisan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ry avany
ny fahatsiarovanao ny Pasika. Alleluia. Io no anisany zavatra nasainy. Raha olona tsy mino tsy mankatoy zany dia hoe ino ndraiky ma raha ataony Mosesy ty. Satria tsara fatao zany hoe malaka zanak'ondry dia atao mitolanam-baravarana ndraiky ny rano. Tsara fatao zany. Tsy dia fanaon'olona loatra zany. Nefa tamin'io nasaigna namegna baiko dia zay rehetra nankatoy nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Satria ao ambadika ny fankataovanao ten'Andriamanitra dia Andriamanitra melo lalagna anao. Mba tenena amin'ny akaikinao zany mba ho azony tsara amin'ity taona ty. Ao ambadika ny fankataovana ten'Andriamanitra hoe teneny mafy mihitsy mba hoeniny. Dia gal Andriamanitra melo lalagna anao. Mila tadidinao zany formule zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Misy hery io rahan'i Jesosy ry havana. Izy moa antsoin'ny Baiboly teny frantsay hoe le pouvoir de l'agneau. Ny herin'ny rano zanak'ondry. Amen. Le zanak'ondry tsy misy klema. Mila fantanao zany à chaque fois. Rehefa tegna hitanao hoe mamay be le ady da ana miditra ely an-dakoziny. Mangala rano mangatsiaka tsy maninona raha tsy manana jus anao. Androany hoe raisiko ty rano Jesosy ty. Hiasa amin'ny fiainako. Androany hoe sotroko ty satria fanekena vaovao ny rano Jesosy. Amen sa tsy amen. Tompony hitahy anao hoe ka na dia Farao aza ny fahavalonao ty zavatra anankiray ty mahatonga ny Farao anaiky zay lazainao. Ny rano zanak'ondry. Alleluia. Misy fotoagna anao rehefa mba le hitanao ohatrany hafahafa mihitsy le raha mety ianao mihitsy mahita fagnafody ararak'olona ny tokotaninao. Aza mikoropaka. Fandana maka tavoangy. Dia tonony hoe aoka ty androany amin'ny anaran'i Jesosy ivadika rano Jesosy. Dia afafazo akeo i raha igny. Fa manao retour l'envoyeur igny zavatra igny. Miverigna amin'olona mandefa ananjy. Tsy manan-kery aminao tsony satria eo ny rano Jesosy. Amen. Azonao ve zany secret zany tahiny tompo arenao hoe amen. Ampiasao ty zavatra anankiray ty rehefa tegna miatrikady ianao. Satria misy hery avy agnatin'izany rano Jesosy zany. Efa maro angery avy agny zavatra nataon'ny Mosesy. Nentigna nandresegna lahatra ny Farao hoe natomboka tamina tena natsipy niva bibilava. Nalefa koa ny ranonely natao mivadika raha fa tsy nataitra ny Farao. Nalefa lalitra. Nalefa karazana aretina isan-karazany tsy nataitra ny Farao. Eny hatramin'ny zanany lamatoara tsy nataitra ny Farao. Fa rehefa nampiasaigna ty rano Kristy ty nanomboka teo samy niala. Nanomboka teo nisokatra ny lalana. Engane hisokatra koa ny lalanao. Rehefa miala veto anao izy ka mahita tany misy jus na mahita tany misy rano, rehefa tonga any an-tragno misy tegna manao vakta profetika hoe ny rano Jesosy hoe mandrakotra ny fiainako. Ny rano Jesosy hoe mikorina amin'ny ty tokantranoko ty dia mangala kely mihitsy ianao sotroy. Dia tonony hoe amin'ny anaran'i Jesosy ty ivadika rano Kristy anapaka atao anatoko ato. Mba sivy tanana mafy an'i Jesosy. Alleluia. Efa be da be ny zavatra nataon'ny Mosesy andresegna lahatra ny Farao fa tsy nanaitra anazy. Fa après ny Pasika tonga dia nisokatra ny lalana. Manonona za a partir ny fahafantaranao nyty leson'androany ty ho isy lalana ngeza be hisokatra ary tsy azon'ny Satana hiditsony mandrakizay. Amen. Atsika kristianina manko revagna miaigna ampinoana. Io zavatra tegna impossible aminao io ampiasao rano Jesosy io. Vidiana ho viva vaovao, vidiana coca. Amasino tsara. Dia ambiava ravosenao hitako izy mbola ditra dro. Amiazo io olo milaza ananjy fa be vava aminao io. Ataovy tsy fantany mihitsy. Fa ivadika rano Jesosy hoe ty. Na mafy Farao rehefa io rano Jesosy io miasa misokatra ny lalana. Engane mba hisokatra ny lalana amin'ny fiainanao hoe misokafa ry lalanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy ravagna karazana fahavalo ka mbola mahajoro amin'ny herin'ny rano Jesosy. Satria io no nividianan'i Jesosy ianao. Dia ho hitanao amin'izay fa resy zavatra manakorontana anao io. Hatramin'izay tsika rehefa miatrika ady renezay ny an-danitra ndraiky ny averimberitsika. Sy ny sisa, sy ny sisa. Ny sasany magnano an'le raiky mahazatra igny. Ya.
tsy ho an'ny satana fandanange anao na agnaty nofy ary anao angatao mihitsy fitadidiana tsara hoe miantso ny rano Jesosy azao hoe dia ho hitanao fa hiparitaka io zavatra magnelingely saigninao io tsisy devoly izy ka mbola devoly mahazony raha ko tsy mbola le farany dada amin'izy ireo mbola mahazony hoe raha zany fo mahafantatra tsara ny herin'ny rano Jesosy ataovy amen moa e satria io ny fomba nandresena anazy io rano Kristy. Alléluia. Alléluia. Amen. Mety misy amintsika ireo zao mety dominena fahantrana, dominena tokantranomaso, mety dominena trosa, mety dominena aretina, mety dominena korontana agnatin'ny ankonanao. Fa manomboka androany ampiasao ty principe ty, ampiasao ny herin'ny rano Jesosy. Ataovy amen. Ary mba ilaigny ry havane izy koa leriny anao mba mivory misy fivorim-pianakaviana mba mamorona hely andao tsika iaraka andrefanasany tompo e izy vidinao igny amasino oka hoe tiandroany vadika rano Kristy dia raha misy biskuit na tsy haiko hoe ina tononoko ety ho lasa tenany Kristy alefa ho tegna minana daholo fa ho isy asany devoly ravarava agnatin'ny eo ankonany io ampiasao zany pratique zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ataovy zao mba ahitanao ny taony voninahitr'Andriamanitra satria Jesosy mihitsy indray andro ny teny ataovy ozy zao mba ho fahatsiarovana mampatsiaro any satana zany le fotoagna naharesy azy igny anao le miteny rano Jesosy raha vao anao zany manao pratique na sainte dia zay mampatsiaro any satana le fahareseny. Amen. Faharoa ny ranomasina mena ity agnisan'ny raha raiky mafy be nandalovan'ny zanak'Israely ty tadio fa na tianao na tsy tianao zay lalagna ombanao io tsy maintsy misy obstacle raha mbola eto ambony tany no resahana satria ozy ny soratra masina ety amin'izao tontolo zao ozy no ahitanareo fahoriana nefa ozy nasivany nefa ozy matoky fa za mivolagna aminare io ozy efa naharesy zao tontolo zao ka ninina ezaka ataonao na magnano alim-bavaka isan'andro anao na mifadianina isan'andro anao tsy maintsy mifanena foana amina obstacle misy foana zany ny obstacle matetika zany hoe ireo zavatra manakana atsika mba atonga atsika ho kivy soketraka misy raha ny tegna regninao mihitsy hoe mahakivy ianao tsy te hiresaka amin'izaniza mihitsy ianao te hifody tragno dia te hiafatrafatra renao mihitsy hoe aiza moa tany andehanako ty satria maheno marary ianao agnatinao agny misy tompoko zany zavatra zany na dia mpivavaka aratsika jerevy tamin'ny andron'ny Lazarosy fa meheraminy Jesosy Lazarosy fa mbola narary jerevy nagnano fety tany ragno takeo i Lazarosy mandeha bazary Jesosy fogna raha koragna laiky Jesosy raka Jesosy siry zay fa misy diandiagna mihitsy mbola ala aminay ake rô Jesosy nazy zany rô andragnonare agny izy homagna fitry ato izy le nijesizety zany ane mahay miracle zany ane fa nanangana olo maty zany ane grave be o izy lehibe dradragna igny mihitsy narary ary tsy vitany narary fa maty de sura za fa maro olo takeny teny hoe aiza Jesosy nao aiza raha fibongbongena isan'andro e magnino tsy antsovy na antsoviny koa amin'ny tsy tonga koa raharahane mba ny geste zany angamba ny hitako ao mba nanondefa message dia nataony hitany adversaire bonjour SLT je suis malade tongava malaky aty an-trano merci c'est Lazare ton meilleur ami sady natao hitany lasagna message lasagna maresaka envoyé ozin'olo i raha envoyé igny tsy nahoany aby dia vao maheno jomokona be takeo sala fa fambaraka eky tsisy karanto naleviny 3 jours donc zany mbony ambenagna migny izy itao satria ny jiosy miambapady manambembenagna take say mbo hitsangana lahe mety nampandregny tamin'ny fandregnana toreny Jesosy izy koa fa izy tonga andragnondry Marisy Marta tao fa tsy nitsangana alivegno mitoditody koa mizaha agnarabe say mbo mahita Jesosy avy pa vita fandivegnana 3 andro naleviny
zay vao igny Jesosy tonga vita koa anao ngamba mety nivalibalanao vato fa mengay kadalanay fô anao docteur après la mort anao mety zany agnarany koa taminareo edy tsy mora fa jerevo tsara fa nasehon'ny tompo teo ny voninahiny ho hitanao zany anao mbola mandeha mivavaka io ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra na olo tsy mandeha mivavaka ary mahita indrindra anao tsy kivy io tsy maintsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao hoe reso efa soavana zay androany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia misy ny obstacle revana fa ny adinao za teo igny ady tsara satria tsy maintsy anao mandresy mety défaut-nao le izy mety erreur-nao le izy fa raha tegna mifikitra amin'ny tompo ianao tsy maintsy mandresy ianao avako ahitany zany ny masonao ijoro vavolombelona anao atsoatsy ny amin'ny fanehoan'ny tompony voninahiny eo amin'ny fiainanao tsy hainoko tsara le amen anao e alleluia amen ka misy zavatra revagna mba hitretinao ho vetivety lasa ela be regny le obstacle regny mila mitandrina ianao satria misy ny obstacle avy amin'ny devoly mba hatonga ny zavatra ataonao sy ny fiainanao ho taraiky tegny tompo ianao jereva misy olo zao asain'ny devoly magnano erreur fô misy olo zao asain'ny devoly miady amin'olo fô inona ny antony mbora anao lany fotoagna magnano correction mbora anao lany fotoagna magnano réconciliation asain'ny magnano erreur anao asain'ny famaleman'olona ianao satria makristianina anao moko dia toroteny aketo mandeha foagna sanandro mamela heloko mila madio fô dia igny anao mbola mandinika amina talata zagny andeha andrahonjare agny o dia manjoso toa vao latagny dia tsara be koa latagny dia akory koa lahany aha amin'igny resakitsika igny manko izy io kristianina isika be loatra vavaka ratsogna igny da mifona iaho mamela agny heloko anao mandany fotoana or nefa zavatra nataonao ihany dia matetika izy regny asainy devoly ataonao mba handany fotoananao ao ny sasany asainy devoly magnano erreur mba ho lany fotoana manao correction tompo ane hitantsika menakave ny Andriamanitra vavatsika ane ampandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia andonke mba vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Exodus 14 10-11 Exodus 14 10-11 ho an'izay mba nitondra baiboly sokafo vetivety amin'ny anaran'i Jesosy Exodus toko 12 andiny 10 ka hatramin'ny 11 mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Eziptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely nagnino ndraiky koa ny zanak'Israely raiky tahotra indrindra ho ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah ary hoy koa izy tamin'i Mosesy motsy nisy fasaka va tany Ezipta enjagnanety zany arô tsisy fasaka mazala ta Mananara tagny ao zany tsisy fasaka malô ta Madagasikara tsisy fasaka marô ta Diego zay vao nindosinao ta Matavy tatô zahay zany vava zany aby nahazo an'i Mosesy mo tsisy fasaka avao zareo tany Ezipta no nentinao ho faty aty anefitra izahay nahoana ninaonao izany taminay ianao ka nitondrana nivoaka avy tany Ezipta satria tellement efa akaiky loatra Farao sy miaramilany ary Farao avy avakagny io tsy Farao falifaly fa Farao romotra amina vignira satria lasa ny zanak'Israely daholo fanagnanjareo lasa jareo daholo volamena lasa jareo daholo zay mety ho zavatra mba nilamindamigny te Ezipta tao io anefa le tavafara mitodika aloha anefa zareo ranomasina mena koa alohake androso anao maty kely iemotry maty be enjagna ne raha nahazo zanak'Israely i raha andehananao aloha io ranomasina mba hitrereto zany atsika jiaby ake miazakazaka dia amoron-dranomasina ake tsika midoko dia mivolagna hono pasteur David mandroso re olona asa mba izova aminaredy moa nandroso otrotran'izany io mahazo zanak'Israely io
avy afara koa nefa i Farao miaraka amina sabatra, miaraka amina antsy marangitra, tsy mitsitsimitsy fa tonga dia agnala fofonainany tsiraikiraiky hatramin'izao zay madinika. Zany ny zavatra natreny reto zanak'i Israely reto ry havana. Teo aloha teo ranomasina mena, ary tavy afara zareo tao Farao sy ny ekipany, ary Farao romotra tamin'ny fanagnany sy ny zanany maty tamin'ny zavatra nataon'ny Mosesy. Maty daholo angeny lamatoan'ny Farao e. D'après fivoahan zareo tamin'ny Pasika zay tantarako anao teo. Tezitrezy. Ny afatra ao anatin'izany revagna androany, aza mantahotra ianao. Fa afaka manao lalagna n'aiza n'aiza Andriamanitra. Matoa zany misy zavatra nataonao mihidy, efa misy lalagna hafa andeha sokafan'ny Tompo ambadika ao. Eo anefa tsika matetika monimonina. Mbola vao vazaha raiky izy nirefizeenao igny fa tsy vazaha jiaby. Ataovy amen. Ya. Sasany vao vazaha raiky fogna tsy namaly SMS dia fa mamoy fo izy. Tenenao amin'ny akaikinao zany vazaha raiky hoe igny fa tsy vazaha jiaby hoe. Tahiny tompony ianao. Amen. Ary matoa ianao zay memafy ny ady lalovanao dia ho isy fipoahagna ao ambadika ao zay. Teto ane tegna ne mafy e. Mitodika avy afara ianao ikikana soavaly regninao avy afara ko. Mandroso aloha anao mitodika aloha anao ranomasina mena no hitanao. Ary zany mer rouge zany revagna ranomasina lalina, tsisy karaha zany eky. Lalina. Ny teo alohany zareo. Akeo nefa ho ny lalagna andehanagna, tsy maintsy miampitary. Fa dia ny zavatra nagaga revagna fa na ranomasina mena io ara ain'Andriamanitra nanokatra anazy. Ary dia lasa fefy nagnodidina ny zanak'Israely angely ranomasina. Fefy magnodidina. Mbola nagnenjika ihany Farao. Fa rehefa tody tery ampitany zanak'Israely, nikatona ho azy le ranomasina, levogna tao Farao. Zany natonga ny Mosesy nampahery an'zareo. Ozy izy Mosesy, marigny raha volagninare zany. Misy tokoa tsy Egyptianina avy afarantsika io. Fa zao tsarovo ozy Mosesy. Ny Egyptianina hitany masonareo anio, tsy hitany masonareo intsony mandrakizay. Amin'ny fotoana zany Andriamanitra mampitsatra adinao, tsy hitanao tsony igny ady igny. Tsy hitanao tsony tsy fisimbola lava io. Tsy hitanao tsony io trosa lava io. Tsy hitanao tsony io aretina lava io. Ny Egyptianina hitany masonao anio, tsy hitanao tsony mandrakizay. Alleluia. Ho hitanao zany amin'ny titogna ty. Eo anao vao hiteny hoe zalahy tegna mahay manandratra olo marigny Andriamanitra eo anao. Alleluia. Mahay manandratra olo marigny anao Jesosy hoe. Ho hitany masonao zany manomboka androany. Ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany manomboka androany. Hihetsika amin'ny fiainanao zany karazana fahasoavagna zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen e. Tahiny Jesosy ianao hoe aza matahotra fa manana lalagna n'aiza n'aiza Andriamanitra. Tsy maintsy tafavoaka ianao. Amen. Ka sao dia anao alaim-pagnahy hoe mety gaga eky donc Zagnahary agny zay problème mahazo anaty. Tsy gaga Andriamanitra raha manoloana ranomasina mena sy Farao ianao. Satria fantatra Andriamanitra io. Ary rehefa fantany koa ny zavatra andeha ataony sy nomaniny mialohany io ranomasina io. Izy anie nagnamboatra ranomasina revany. Ary ny mpandinika dia mahafantatra tsara an'izany ny scientifique fa ny tany ony ambany raha par rapport amina ranomasina. Indrindra antsika mipetraka amoron'ny ranomasina io. Ambony ranomasina io. Na même manao avy ambony roplanina dia mahita tsara an'izany. Hitanao mihitsy fa ranomasina io ambony fa planète Terre ambany. Fa magnino antsika tsy setroka akao? Satria Andriamanitra nagnamboatra ranomasina afaka niteny amin'ny ranomasina hoe tsy mahazo mikitika an'ity planète Terre ty ianao. Dia tsy nahagaga raha ranomasina ny problème ny zanak'Israely dia ozy Andriamanitra mantsy ny ranomasina mena misokafanao amboany zanako reto. Io tsy fisinina mahazo anao io afaka miteny amin'io Andriamanitra ambelao malalaka izy manomboka eto. Ho tonga aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino an'izany mba manaova amenina mafy. Fotoanan'ny fipoahana amin'ny fiainanao zao. Fotoanan'ny fitahina amin'ny fiainanao zao. Manaova amenina raha mba ianao zany. Alleluia.
somary ampaherezy olona akaikinao tsy gaga bo Andriamanitra amin'ny raha mahazo anao io fa efa fantany zay ataony. Alléluia. Invité tamina mariage anankiray Jesosy indray andro niaraka zareo sy Marie. Dia rehefa invité tamin'ny mariage eo lano ny divay. Lano ny divay. Dia rehefa tsara fa Jesosy nagnotany ny mpianatra akory mazala atao izy. Nefa ozy ny Baiboly nefa izy efa nahalala zay efa ho ataony. Manoloana situation anankiray indrindra fa io situation nao io Andriamanitra efa malala zay efa ho ataony. Agnisan'ny zavatra hitako zany tamin'ny fotoana antsika nagnamboatra n'ity tranon'Andriamanitra ity. Misy vola zao fa regninao hoe tokony ho azonao androany fa io koa rô tsy azo androany rô. Tegna tafagnometsiny mihitsy ianao ndraindray Jesosy dia avelanao reheretra zay. Vavan'olona ndraindray mahazo anao resa be à gauche à droite tsy hitanao aiza ny tany ombany. Fa kay zany mampataritaraiky anazy io misy zavatra mafimafy be kokoa no igny tamin'ny voalohany igny hitranga afaka une semaine. Izy efa mahalala zay efa ataony. Ndraindray anao taferitreritra magnino za to tsy mety manambady. Anao izy koa tafanambady bonheur mety mahazo lalahy tsy mivavaka. Dia mandinidingy kely maloha anao io. Calme fotsiny ianao. Ankino amin'ny Jesosy fiaignananao. Amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Averenao aminazy tsy gaga bo Andriamanitra amin'ny situation-nao io hoe. Fa izy efa mahalala zay efa ataony. Andriamanitra miteny eky zala tsisy karaha zegny e. Ary miteny aminao izy zany raha hainao mandray anazy. Raiso ny anjara fahasoavanao, raiso ny anjara valim-bavakao, raiso ny anjara fipoahanao, raiso ny anjara fitahinao. Tsy mahaino amen na ny mpandresy ah. Alléluia. Alléluia. Tadidio ty afatra omeko anao ty melony maranako ny afatra. Rehefa mandalo zavatra sarotra ianao dia eo lay hery ao anatinao no mihetsika. Eo izy vao mihetsika. Asinao lay izy. Raha mbola zavatra tsotsotra lalovanao tsy lagna hery zany. Amin'igny ianao le tegna mandalo zavatra. Rehefa nampisehon'Andriamanitra ny hery tao amin'ny Daniel de devant na lion. Manafeny zany. Daniel andavanandro nafantaragna ananjy Daniel mivavaka intelo isanandro. Daniel salamzao. Daniel ohatran'ity ohatran'ry. Fa rehefa nalefa tagnaty lavaky ny liona izy teo vao nivoaka le hery tao anatiny. Sadraka, Mesaka, Abednego tsara nahitany zany herin'Andriamanitra tao agnatin'izany izy. Fa rehefa nalefa tagnaty lafaoro miretrafo izy teo vao nivoaka le hery tao anatiny. Ka ho hitanao zany manomboka androany a partir nazaonao n'ity lesony ity fa amin'ny fotoana ianao mandalo zavatsarotra eo nivoaka ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Tsy maheno amen na n'le olona voakasika androany. Alléluia. Manoloana ny zavatra sarotra eo no mihetsika ny finoana. Eo no mihetsika ny herin'ny finoana. Alléluia. Fa matetika atsika rehefa ao anatina zavatra sarotra mitaraigny ndraiky. Tsara nisy ry avy gn'olo andeha hifanoto vondroka mitaraigny hoe mateketo niany iady ve anao dia zany raha volagninao. Hoe tegna mifagnatrika amin'ny divay livegna reny tanindrazako za koa maty mbola vo hifanoto ondry anao ko tany livegna ny tretinao. Anao ro farisy fa rehefa miatrikady misy phrase mila avoaka zay. Raha fataonay mbola nagnano izy taloha hoitsy ababatsya. Amiagnagnaragna be tagnana rehetra. Hainao raiky tô hôpitaly. Dia mody lilafagna zay hitotoondry fasa tamin'izany edy tsy amizao. Ia. Azonao izy. Fa tsy hoe zalahy hiasy bakô raiky tao niany ataovinare malalaky lalagny lifasako za koa resy. Tsara nisy olo miady magnano zegny. Atsika nefa matetika rehefa miadikady sany ny ataotsika Zagnahary ino loatra vitatranasanay tsompo. Dia ozy devoly ataovy sio raiky ranomasinao ataovy sio raiky. Ia, bezany ianao.
Agnatina fotoagna iatreagna hady tsy fotoagnana fimonomononana. Fa fotoagna fanehoanao fa mafy anao. Rehefa miady. Agnatina fotoagnana hady tsy misy olo mikorery zay hoe vojenareo. Tsy amin'ny fotoagna miady magnano raha magnanjay. Tsadidiko zay nisy fotoagna nandeha nanafika baligna zay. Taraiky teza azy raiky. Ninjen'olo zay tamin'izay. Namako jiaby tafilefy tankoraka. Za nagnaraka rabe tratra farany. Dia ino izy nareo raha mbany alako teo. Zaza aloha za mbola tsy tia mon'olo e. Zay phrase. Zay mbola mpialerika. Zay le tufato za magnatongna voalohany. Tsisy tufato le tsy moramora. Voaniala reo haladiako mazika zay nilefa. Eringiaka efa nagnano fampilazagna tantanagna tagny ndao arahagna e. Voalohany tamin'ny président Fokotany. Izy agny zay donc zareo ratsiratsy vaovao agny zay nagnino tratra farany kinga. Tamin'izany. Mila mahay vava olo miatrikady fa tsy mikoriry. Zafady zala mifogo zala vao mainao domonjare. Ka nizanizatsika miatrikady mitandregny anahy eto niany. Amin'ny fotoagnanao miatrikady, eo ny fotoagna famoahagna hery. Eo ny fotoagna nehoanao ny fahalebiazanao. Eo ny fotoagna fijorona. Fa tsy eo nandatsagna ranomaso. Tsy mavaha olagna ranomaso. Amen. Za matetika rehefa mamanga fahorinan'olona dia teneniko mihitsy hoe am'izao keo za eo no anehoagna fatanjahan-tsaigna. Amin'ny fotoana fahorina. Fa tsy anao mandalo fahorina iny ty pasinare rano misy gana manay zay magnanjegny ty pasina rano zay izy toragna e olo toragna mara mivola tsy tonga dia toragna ka fa matoy izy mivola i toragna i tsy hitagna toragna bizy tahiny tompony zasy ianao tahin'Andriamanitra ianao za he amen sa tsy amen. Ao anaty zavatra sarotra ny fanetsehana ny finoana. Ao no ilagna herin'Andriamanitra fa tsy fitarainana. Alleluia. Jerivo tsara ny zavatra nasain'Andriamanitra nataon'i Mosesy injiro izy tegnanao. Raikitra zany komba injiro tegnanao. Tsisy somasoma io. Ranomasina nefa izy injirigna tegna. Raha mbola tsara nisy tamin'ny tantara. Ka matetika Andriamanitra rehefa mahaolagna anao, vahaolagna mbola tsara nisy tamin'ny tantara ampiasainy. Zavatra tsy azo nizaniza zavaigna ampiasainy. Na anao tompony ary tsy mahavoazava ananjy hoe fa magnino moa ty zavatra ty satria eo no maninjitra ny tanany Andriamanitra. Aninjitra ny tanany manoloana ny fahavalonao ane Andriamanitra. Aninjitra ny tanany manoloana ny situation sarotra lalovanao ane Andriamanitra. Zay mino an'izany manaova amen. Midina aminao amin'izao fotoana izao ny ositra manokatra ranomasina mena. Midina aminao amin'izao fotoana izao ny ositra mahatonga ny Farao ilibere anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao hitsangantsika hivavaka. Alleluia. Alleluia. Aza mangina ianao amin'izao fotoana izao fa mitenena. Natao amindra tendrombohitra ianao io. Ampiasao le fahefanao anatinao. Ampiasao le ositra ao anatinao. Mitenena ianao zay manana situation amin'izao fotoana izao tenena mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe resy ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy mivotsitra ampelantanan'ny Farao ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misokatra ny ranomasina mena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana amin'ny maty amin'izay ny fiainako. Asandrato ny feonao. Mivavaha, mivavaha, mivavaha. Tiako mba hiresaka ianao androany. Aza mangina hoa fa mba miresa, mivavaha. Teneno ny Faraonao. Teneno ny ranomasina menanao. Teneno io zavatra manky amin'ny fiainanao io. Teneno io zavatra miperturbe ny arabolanao io. Vavaha, vavaha, vavaha. Repapapazoko endele bosha. Brebo sendoli boseke dege baya. Alo baba kabo sendoli boseke reke bo sendoli baba baba sante. Bele ke mojamo prabo shake dege bo sokolo monte. Tupo misotra anao zay. Mankasitraka ny amin'ny lesona zay nomenao anay. Misotra fa nampafantarinao ny androany ireo karazana dingana tsy maintsy lalovanay amin'ny fiainana. Merabababasake dege baye.
Blo bebe sokendoli bo sakedege bababa. Misaotra tompo. Misaotra fa mba mimpandrisana ianao. Misaotra fa manana lalana vaovao andrenao ataonao aminay. Misaotra Jesosy. Misy lalana zay no maninihoa nasarotra ny zavamisy manao lalana hoa izy no mita tanany fiainako ka isanandro falia fijanumana lalanao do sambe nandratany ny teny misy lalana omano anao ana zay no maninihoa nasarotra ny zavamisy manao lalana hoa izy no mita tanany fiainako ka isanandro falia izy anomana lalana hoa ahita loharano any antany ay aho ahita loharano antany ay aho ande ampinona fizy no manambara para fanao lalanao misy lalana zay no maninihoa sarotra ny zavamisy manao lalana hoa izy no mita tanany fiainako ka isanandro faliao izy anomana lalanao Andriamanitra androany anindritra ny tanany manoloana ny ady atrenao anome anao fanalahidy Andriamanitra amin'ity andro androany ity amahana ny olana rehetra andravana ny impossible rehetra amin'ny anarany Jesosy isika rehetra manao hoe amen afaka mazotoerana vetivety ianao amen mino fa nahery ianao tao anatin'izay afatra izay mino fa faly ianao tonga teto androany Andriamanitra manakaripasoavagna ny hitahy ianao manokana ary dia misaotra antsika nahatratra amin'ny farany misaotra ny amin'ny fitiavanao ny fivoriam-bavaka izay ny arahantsika teto mankasitraka antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka ary dia manentana anao hatrany za ho an'izay mbola tsy nahazo an'ilay autocollant kely ity mba hasivon'izy ity agny an-tragnonao agny mba atao mba magnaraka anao le hoe 2025 taona ny fipoahana sy fitahiana amen ary raha misy fianakavianao ary mba vidiano amin'izy ity dia mba zarao ho an'zareo amen manatony eto aloha eto anao veo raha ohatra ka mila le izy 5000 francs ny vidiny na arivo ariary ivoaka tsy ho ela koa ny calendrier tsika fa miandro kely fotsiny tsika amin'ny semaine prochaine io dia efa misy calendrier manomboka miditsika aoziona dia efa miomany ianao an'izay mba lina amin'izany marina moa fa noho ny amin'ny antony zay mbola tsy avy amintsika dia tsy maintsy mbola viditsika aloha ny calendrier sady mba manohagna asan'Andriamanitra antsika ao anatin'izay ataovy amen nareo olona dia mba samy mba mandray anjara amin'izy reto mba ho fanohagna antsika ny asan'Andriamanitra mba mandraisa anjara ianao amin'ny fanohagnana ny fividianagna seza araka le vision tantareko tamin'ny maraina managnetretotsika mba ametaka sapitô eo avelany eo dia amin'izay mba rehefa mba misakafo tsy ato an-tragno ato tsony misakafo fa mba egny avelany egny mba magnentana ny kristianina tsiraikiraiky mba samby vidy seza dia rehefa mividy ianao ataovy mitovy amin'ile petrahanao eo
tsy voatery miera aminay aby ianao fa rehefa tonga aty kosa izy mba miteny ianao dia mba tsofogna rano tamin'le sezany vidinao. Amen. Mba ezaka ataontsika zany 2025 dia ny tanjotsika amin'ity taona ity amonjy fanahin'olona arivo. Mba ataovy amen mazalahy dia ndao mba hiara hifanome tagnana. Dia raha mba anao zany manana sosikevitra, manana hevitra, manana moyen hoe ndao zao anaovantsika anazy pasteur, aza misalasala ianao miantso, aza misalasala ianao mandefa SMS, aza misalasala ianao mba manatona, mba manolotra sosikevitra. Ho an'izay manana moyen arabola ampiasaony arabolanao, zay manana automobile isaky ny fin du mois tsika zany andeha anao évangélisation. Dia tsy maintsy magnomagna antsika anatin'izay chapiteau kely estrady andehanana isaka quartier. Dia ataontsika zavatra tegna magnara-penitra mihitsy. Dia tokony efa misy équipe zany dieny zao fa mi-étude quartier hoe raha aketo tsika manao évangélisation, eto zany ny estrady, eto ny ohatran'izao. Dia tegna mba ataontsika mihitsy zay fomba rehetrarehetra afantaran'ny olona fa misy zany Jesosy zany. Ataontsika ho fantan'ny olona fa misy zany fiangonana zoina firaisana zany eto Tamatavy. Amen. Dia amin'ny alalantsika reo nefa zany ravana. Dia isaky ny fin du mois ny fotoana anaovantsika anazy io. Ngamba ny raha marimarina koa andro sabotsy, isaky ny sabotsy zany le izy. Raha ohatra moa zany ka sendra andro tsy fiasagna dia mety andro tsy fiasagna. Fa raha sendra andro fiasagna ny faran'ny volana dia tsy maintsy andro sabotsy zany no anaovantsika ny évangélisation. Dia mba magnentana antsika sahady mba hiaraka hitondram-bavaka an'izay agnaty tokantrano any. Manana faniriana antsika mba tsy ohatran'izao tsony ho any aty aloha aty fa mba ataontsika écran. Mba am'izay mba écran tsara tarehy ndraiky koa ny eto miova endrika ny fiangonantsika. Ireny toerana misy télé regny ho asiantsika télé egny ambony egny. Dia raha mba afaka ianao mifanohana amin'izany afaka mba mividy ianao an'iregny télé mba maventiventy mba tsy mamegnatra regny apetaka akeo. Efa misy anankiroa izy zao fa misy fixation. Dia mbola misy koa ry afara zany hoe mila télé anankiefatra tsika, écran anankiefatra amin'izay rehefa mba feno ity trano ity mba afaka mijery amin'le écran agny afara agny ny olona sasany, afaka mijery amin'ny écran ty aloha ty izy, afaka mijery aty. Atsika rehetrarehetra reo nefa ny andeha hifanometanana amin'izany ravana. Ka dia magnentana anao mba hiaraka hitolona-mbavaka any an-tokantrano misy anao any. Tena hiezaka tsika amin'ity taona ty amonjy fanahy. Zay zany ny fipoahagna voalohany mba hidongitsika amin'Andriamanitra. Fitombony isan'ny olona ho any an-danitra, fitombony fanahy voavonjy. Ataovy amen na mafy be zany raha sitraka ao. Ka agnatanteraka fanatritsika azadigno rapitso maraina ny maraim-baovaotsika riam-boly madinika manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga maro anatin'izay hivavakantsika tompoko. Raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fahatanterahany fotoana teto androany, voatahy avokoa zay rehetra namonjy nyity fotoam-bavaka ity. Mandresy ao anatiny ady izy ary tsy maintsy hiverina eto izy tompo miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Raisoara Jesosy ny fanatitra tolotray ankasitrao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia mba tantasitsika ny fanatitra tompoko.